tena lapan'ny fitsarana nosy teny kosa naverina eny amin'ny fonjan'ny tsy afahany mandra-piandry ny didim-pitsarana azy ny faharoa amby roapolo ny volana janoary avy zao i Berija Ravelomanantsoa izay mpitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny taorina ny fanatrehana ny fitsarana teny amin'ny tribonaly anosy moa no namoahana izay fanapana-kevitra izay. Tsy neken'ny fitsarana ny fangatahana fafana vonjimaika na liberté provisoire izay nangatahany mpisolo vavany Berija Ravelomanantsoa androany miverina eny amin'ny fonjany tsy afaraka izany Berija mandra-piandry ny didim-pitsarana ny 20 janoary zao. Androany tokoa no niatrika ny fitsarana azy i Berija teny amin'ny tribonaly anosy ary marihana fa naharitra ora roa izany fitaom-pitsarana izany. Tsy aivina moa fa isan'ny vesatra hitazomana azy ny fanaovana fihetsiketsehana an-dalambe tsy nazona lalana, ny fikonkonoana fanonganam-panjakana ary ny fitazomana zava-mahadomelona. Ilay mpianatra nosamborina tany Tomasina kosa dia naverina eny amin'ny fonjana Tanimora ka vesatra anenjehana azy ny famoriam-bahoaka tsy nazona lalana tao an-tampon-tanàna ny Tomasina. Tsy henatra moa ireo mpianatra eny amin'ny université araka filazan'izy ireo ary mbola isy ny fivoriana izay rahan'izy ireo amaritana ny tetikady anatanterahana izany.